Akory aby alohan'ny hanatenao vidéo de mangataka anao hiaboneny chaîne zay bisous moi Marika Tatandraza dia hilatsaka député de Madagasikara ao Bekily. Na koa babanao koa nahoda. Nao koa he, tany fa misy rehaky. Marika Tatandraza zao hilatsaka député ao Bekily. Nene, tsipy koa le raha. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy dia mbola faly miala habatsika rehetra manaraka an'ity chaîne ity ary aty ampiantohana dia mbola hentaniko foana ianareo hiaboneny chaîne YouTube ary apetrahony commentaire azadino ihany koa ny manao like ny vidéontsika. Zay ary noela tompoko lahy sy tompoko vavy ndeha isika hiroso amin'ny tena votoatin'ny resaka ataontsika androany. Inona moa ny resaka ataontsika androany? Androany isika iresaka mikasika any Marika Tatandraza. Iza moa i Marika Tatandraza? I Marika Tatandraza dia ilay mpaminany teo aloha, ilay mpaminany nilaza fa mpaminany lehibe avy amin'Andriamanitra teo aloha, izy no asiantsika resaka androany. Raha tsy ahivina ary raha asiana jery todoka kely dia tsy azo adinona fa i Marika Tatandraza dia ilay efa avy nilaza fa hoe efa naty izy teo aloha ary nifoha izany hoe nitsangana tamin'ny maty indray. Ary efa nisy fotoanany ihany koa i Marika Tatandraza nilaza fa hoe izy hono i Remenabila, izy ilay dahalo rendah, izy ilay dahalo gegila tany amin'ny faritra atsimo nefa niova fo izy satria nisy iraka nomen'Andriamanitra azy ka nijanona tamin'ny hasa fanaovan-dahalo sy hasan-jolahy izay nataony. Ary tsy azo hodintsy hita ihany koa fa i Marika Tatandraza dia efa avy nokarohina. Tamin'ny 12 Juin 2024 tany hoany angamba dia nanao fanambarana tao am-pejy ny Infocomseg izay fanambarana manao hoe feno ny fepetra isamborana aningiah Marika Tatandraza nohony ireo heloka maro sosona nataony tao anatin'ilay horonan-tsary niparitaka 2 andro lasa izay. Karohina araka izany izy ka raha manambaovao mikasika azy isika dia mandefasa hafatra miafina na someso na mampandreny mpitandro filaminana izay ankaiky anao indrindra. Hivoaka etona ihany izy Infoseg ny filazana fikarohana azy amin'ny fomba ofisialy fa kosa atao tsy ambaratelo sy arovana ny mikasika any loharanom-baovao. Iny tamin'ny 12 Juin 2024 ny fikarohana any Marika Tatandraza. Tsy ahiany reny ka tsy ahy ka tsara foana no mampiatsiahy isika rehetra ny mikasika ny lasa satria izy fomba fiteny hoe ny lasa ho ny tsimba fanadino. Ankehitriny anefa i Marika Tatandraza rehefa tsy rere izy hatrizay ka nivoaka tamin'ny fanginana i Marika Tatandraza ary nalaza tamin'ny tambanjotra antserasera tatoato fa i Marika Tatandraza dia futur député ao Bekily. Ny Loholona Rabarsola ao amina Facebook dia nanao fanambarana fa hoe i Marika Tatandraza dia futur député ao Bekily dia gaga indrindra amin'izao fitiavany vahoakan'ny Bekily azy izao i Marika Tatandraza. Talohan'ny Marika Tatandraza dia saika hilatsaka député tany Toliara saingy nosontomin'izy ireo ao Bekily izy ka tsy navelan'izy ireo hilatsaka ny Toliara intsony indray fa ao Bekily i Marika Tatandraza no hilatsaka député. Tsy vitan'izany ihany koa fa tsy vitany hoe Marika Tatandraza hilatsaka député fotsiny fa mbola hilatsaka député amin'ny anarany TGV i Marika Tatandraza raha ny publication sy partage nataony Marika Tatandraza dia ohatrany manamarina fa hoe hilatsaka député amin'ny anarany TGV izy. Mety tsy misy maharesy angamba i Marika Tatandraza raha milatsaka député raha tena hoe milatsaka marina izy satria nohony antony telo no mety tsy hisy haresy any Marika Tatandraza. Voalohany indrindra dia mpaminany Jehova izy mahita ny ho avy matoa izy hilatsaka député efa fantany fa hoe holany izy ary efa hitany tamin'i Jehova fa hoe lalam-piainana izay izorany io solombavambahoaka izay ataony io nohony izany dia tsy misy hafaka handresy ny sitrapon'Andriamanitra satria i député Marika Tatandraza na ihany koa dia mpaminany Jehova.
faharoa manaraka izany dia i député Marika Tatandraza dia tsy vitany hoe Marika Tatandraza tsotro zao fotsiny fa hoe mbola hilatsaka amin'ny anaran'ny TGV ihany koa. Izany dia midika fa hoe tena efa fandresena baribary ho an'ny Marika Tatandraza ary tokony efa mamony gisa dian'izao i Marika Tatandraza sy ny fianakaviany satria efa hita mazava izao fa tsy maintsy lany i Marika Tatandraza satria manana hery roa izay hery matanjaka avy any amin'ny Jehova sy avy amin'ny antoko TGV. Fahatelo manaraka izany dia i Marika Tatandraza dia dahalo niova fora ny fanambarany ary remena bila ka tsy maintsy hifidy azy ny vahoakany Bekily satria hainy soa ny manala ny hasandahalo, hainy soa ny manafoana ny tsy fandriampahalemana satria efa avy dahalo renda izy teo aloha nohon' izany azo antoka tsara ary mety ho azo antoka zato isanjato ny fahalaniany Marika Tatandraza izay hirotsaka ho solombavam-bahoaka ao Bekily. Raha tena misy tokoa izany firotsahan'ny Marika Tatandrazana ho kandidan'ny solombavam-bahoaka ao Bekily izany dia anisany misora an'Andriamanitra ianareo ao Bekily ary misora an Jehova satria anisany zay tena nofidin'Andriamanitra ianareo, nofidin Jehova ianareo ary tena tsara vintana satria nomeny olona izay nirahiny hilatsaka député ao aminareo, izay olona matahotra an'Andriamanitra, izay olona mpaminan'ny Jehova no nomeny anareo ao Bekily. Nohon' izany sambatra tokoa ianareo raha ohatra ka tena marina izay ary ivavaho mafy mba tsy ho lenga tokoa izany zavatra izany fa irinareo izany, irintsika izany ny filatsahany Marika Tatandraza ho solombavam-bahoaka ao Bekily izany. Zay ny amin'igny ry namana malala, zay ny amin'igny ry havana malala koa dia apetraka tsika eo ny resaka mikasika any Marika Tatandraza fa ho rentsika eo ihany ny tohiny, ho henontsika eo ihany izay tena zava-misy marina arakaraka ny fandrosoan'ny fotoana. Zay ary noela tompoko lasy tompoko vavy ny ela tsy maintsy ny diavina koa dia mankasitraka antsika rehetra navita ny heno ny video hatramin'ny farany ary ety ampamaranana ihany koa dia mbola entaniko kely foana ianareo hiaboneny chaîne YouTube ary apetrahony commentaire azadino ny like ny video zay fa mankasitraka tompoko ho an'izay efa ny abone dia ankasitrahagny heram-po eran-tsaigny tsy voavaly raha ny soa vitanareo fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly azy araky ny haben'indrafony zay fa veloma vetivety atsika jiaby gaby oie ciao ciao.